Za manana fanambarana ho ataoko, tsy tokony andry ny zavatra rehetra eo amin'ny tranga mpiainanao ho tanteraka ianao vao anomboka ankafy ny fiainanao. Tonga dia afaka tomboka ao zany, zao. Za tsy tia ahita olona tsony hoe ny fomba tokana ahitanantsika eo amin'ny endry dia rehefa mahazo ny zavatra rehetra araka ny ilana azy amin'ny fiainana izy. Izany no ataon'ny fahamatorana. Ny fahamatorana tia olona, mampifaly izany, mampiadana, mampaharitra, ary vokatr'ireo tsy mifandray amin'ny zava-misy. Zao, ndao jereny ireo fifandraisana telo dia ho jerentsika aingana. Fiadanana amin'Andriamanitra, ahoana no nanao fiadanana aminy? Voalohany aloha mahaiza ny bebakaingana. Tsisy antony tokony hiana fiainan-javatra amin'Andriamanitra satria efa fantany daholo ny zavatra rehetra. Ndao jerena ny Salamo 130, ndiny voalohany ka hatramin'ny 5. Davida dia miresaka ny amin'ny toerany mialohan'ny bebahany sy ny hoe ohatry ny ahoana izany rehefa avy ny bebaka izy. Sambatra faly voata ary maty eo ity ny olona izay manana famelana tsy mitsahatra ny amin'ny fahotany sady efa voasarony izany. Sambatra faly voata ary maty eo ity ny olona izay tsy isain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Raha nangina mialohan'ny bebahako dia ny alano mandritry ny andro ny taolako rehetra efa navesatra tamiko andro manala ny tananao, niova ny fahatanjahako toy ny azo ny fahamainana amin'ny lohataona. Janona dia saintsainy izany. Fahotako nambarako taminao ary ny heloko tsy mba nafeniko. Ho zaho hiaiky ny fahadisoako amin'i Jehovah, angorona tanteraka ny lasa mandrapiteniko azy rehetra, fa tena mamela foana ianao. Ary ianao dia namela ny heloko ny fahotako mijanona, dia sainy kely mikasika an'izany ka iny izany lazainy, mialohan'ny fibebahako dia tena mahonena. Janona dia sainy mikasika izany, taorianany bebahako dia no alefahana, dia no afahana. Janona dia misaina tsara mikasika izany. Efa fantatr'Andriamanitra daholo ny zavatra diso ataontsika, efa hainy mialohan'ny anaovantsika izany ka tsy mahafinina amin'Andriamanitra tsika. Bebah, aingana, bebaka. Ahoana koa no nananao fiadanana amin'Andriamanitra? Aza tezitra amin'ireo zavatra izay tsy mandeha araka izay ilanao azy amin'ny fiainanao. Aizo. Aza tezitra aminy satria namanao na azo izay efa ninonao nandritra ny 20 taona izay. Aza tezitra amin'Andriamanitra fa izy irery ihany no afaka manam-piainanao, fa betsaka ny kristianina tezitra kely amin'Andriamanitra. Dia mivavaka ao amin'ny zavatra iray izy dia tsy mety izany, dia misy zavatra mitranga amin'ny fiainana izay ohatran'ny tsy rariny izany. Hitanareo zao tsy rariny ny fiainana fa Andriamanitra marina. Raisin'Andriamanitra ny zavatra diso dia ampiasainao amin'ny tsara raha matoky azy sika. Fomba hafananana fiadanana amin'Andriamanitra sy fiadanana koa amin'ny fiainantsika mijana manao izay hatakanany zavatra rehetra. Fa tsy misy izany ao amin'ny Baiboly hoe tsy maintsy mahalala ny zavatra rehetra sy fa mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra ary fantatsika izy. Araka ny anakarantsika no ampikorotana antsika ihany koa. Fa tsy tombony fikorotana n'Andriamanitra, fa tombony fiadanana izy. Ao kilamina tsara ilaza hoe tsy haiko aloha. Tsy haiko. Fa raha tian'Andriamanitra ho fantatra dia ho lazainy ahy, mandra-pahatonga an'izany dia ho faly ahy amin'ny fahalalany. Fa manana fotoana amin'ny fitsaranao Andriamanitra. Fa ny fotoana ny fitsaranao dia efa vitany sahady. Ary efa tonga izany fotoana izany. Andriamanitra koa tsy ho tara. Amen. Fiadanana amin'ny tenanao. Re olona ty ray tindray zao tena manandanja. Fiadanana amin'ny tenanao. Efa nilaza hatramin'izay hitako fa ny ankamaroan'ny olona dia zareo tsy tia ny tenany akory fa manana ady manokana izy ao anatin'ny tenany ao. Fa raha tia hankafy fiadanana amin'ny fiainana ianao, dia mila mianatra ny fomba hananana fiadanana amin'Andriamanitra dia mianatra izany amin'ny tenanao koa. Ny ankamaroanareo dia maneho ady kely eo anatinareo ao. Dia tsy nareo tia mikasika anareo dia tsy tianareo zao mikasika anao dia miezaka ny hanova ianao dia tsy mahova izany ianao. Mijery ny olon-kafa ianao dia manao nahoana ihany tsy mahavita izany dia nivavaka adiny 4 isan'andro dia za nefa tena sahirana dia nivavaka 10 minitra za tsy tia ny tenako.
Menara mankafy ny 10 minitra anao dia mety tombo folo zany 20 dia toy dia hiakatra foana. Manana lisitra kely aho eto. Ahoana no ahafahanao manana fiadanana amin'ny tenanao? Aza dia manao kajikajy ny zavadrehetra tsy mety eo aminao foana. Hatreo ny adosoanao dia aza mifantoka amin'izany. Hoy ny Baiboly amin'ny Hebreo, mitodika miala amin'izay mitady hanala ao amin'i Jesosy, fa na dia ny adosoanao sy ny tsy fahombiazanao aza dia ampitodika anao amin'ny fitomboana ao amin'Andriamanitra. Misy olona eto izao mahazo izany. Marina efa raha mahitsy ianao betsaka aminareo ny fohy samaraina dia mialohan'ny ilanareo mpandriana akory ny devoly efa manome fanisana ny zavadrehetra izay tsy nentina ataonao maly. Dia mahatsiaro efa voakapoka sahady ianao mialohan'ny hametrahana ny tongotra ao amin'ny tany. Fa mila mianatra ny fomba fiadiana ianao, fomba famaly ny devoly fa aza velo izy foana ny tena aminao mamalia azy. Fa milaza hevitra aminareo rehefa mampatsiahy anareo ny tsy fahombiazanareo rehetra ny devoly, isaora izy ny amin'ny fampatsivana anao satria zao ianao afaka ny tena mpisaotra koa ny amin'ny fomba maro namelan'Andriamanitra anao. Ajanoa ny fampitanao ny tenanao amin'ny hafa fa tsy hanana fiadanana izany mihitsy ianao raha manao izany. Fa tsy maintsy isy olona mihoatra kely foana, anao asa mihoatra kely, afaka mahavita zavatra mihoatra kely, tondra-tena mihoatra kely. Ajanoa ny fametranao ny fitokisana amin'ny zavatra ivelany, ina no nananao, iza ny fantatrao, ina no nananao, ahoana ny fijerinao, manambady ve ianao sa tsy, ahoana ny fari-pahalalanao, ina ny karazana asanao any am-piasana. Menara ny fomba azoanao ny fahatokinao satria ianao dia zanak'Andriamanitra ary izy tianao. Ilay mpamorona ny zavadrehetra dia tianao, ary tianao tsisy fepetra izy. Dia izany no hanome lanja sy asinanao. Ajanoa ny famaritana ny lanja sy asinao amin'ny fomba fanajany olon-kafanao amin'ny fiainanao. Fa raha tsy tianao zareo fa mety zareo ny manana olana fa tsy ianao. Amen. Mihevitra fotsiny hoe raha tsy tianareo dia very fifandraisana lehibe. Ajanoa ny famelana ny olon-kafa nimba ny fiainanao dia menara ny fomba hitarian'ny fanahinao. Fa tsy hanam-piadana amin'ny tenanao zany mihitsy ianao rehefa tsy manaraka ny fonao. Menara ny fomba narana ny fonao fa aoka ho hotarian'ny fanamasina. Eno izay lazain'Andriamanitra mikasika anao amin'ny teniny fa tsy izay lazain'olona mikasika anao. Avela ho any ny lasa. Dia mezany amin'ny hoavy. Fa lisitra kely zany fa manana ora fampianarana narivony mikasika izany. Tsy afaka nampiadanana amin'ny olona ianao raha tsy manam-piadanana amin'ny tenanao. Ahoana ary ny rahanao amin'ny olon-kafa raha tsy mahay miaraka amin'ny tenanao ianao? Tia ny zavatra mila takatrao, tsy afaka mizary izay zavatra tsy hananantsika izany sika. Jesosy afaka milaza fiadanana amin'ny tafiotra satria izy mihitsy no efa tena feno fiadanana. Fa tsy afaka miteny fiadanana amin'ny tafiotra amin'ny fiainanao ianao raha ohatra ka be korotana. Fa resaky ny manokatra ny vavanao ianao dia korotana sy atezerana no mivoaka ao. Fa rehefa manam-piadanana ianao dia afaka miteny fiadanana. Raha efa manam-piadanana ianao dia afaka mitondra fiadanana mitrangan'ny zavatra rehetra izay alehanao. Tsy misy fijoroana vavolombelona tsara afaka ataonao amin'ny zanakao mihoatra ny maha-olona feno fiadanana eo masony amin'ny trangan-javatra rehetra izay tsy misy izany. Ahoana ny fomba nananao fiadanana amin'ny olona zao re olona zany dia fanampy izany. Tenin'Andriamanitra mampianatra antsika fa tokony hanala ny fifandirana hiala amin'ny fiainantsika, fa hoe mpanompon'i Jehovah tsy tokony hifanditra. Mila olona sika tsy mahavita tsy misy olona sika fa ny ankamaroan'ny fotoana tsy fantatsika izay atao aminy. Ny ankamaroan'ny olona antsika amin'ny olona dia avy amin'ny firariana. Mampalahelo fa tsy hampianatra fanetretena ao aminareo izay rano marina dia ny fahalemem-panahy zany. Fa raha tsy misy fanetretena tsy afaka hiaraka amin'olo zany mihitsy. Satria tiantsika hitovy amintsika foana izy ireny, na dia sika aza tsy mbola tena manana izany tsara. Tokony hanana olona matitra aho zao eto satria zareo manaiky izany zavatra rehetra lazaiko. Teny amin'ny fony dia hoe rehefa mitehaka ny olona dia satria efa hainy sady zany izy hoe rehefa mangina izy satria mianatra izany izy. Zao nareo rehetra te ampisaina hoe mahay daholo dia hikikika eto foana. Raha te hiara-iana amin'olona nareo
menara mampagina ny vavanareo. Raha te hiara-aina amin'olonareo dia tazonanareo ny hevitrareo menara misaina ny anjara raharahanao. Marina efa mila ataoko agny aty, mbola manana zavatra betsaka nefa tsy manam-potoana tsony fa mba hainareo ny abetsaky ny olona na afaka elanareo amin'ny fiazonanareo ny hevitrareo anareo ihany. Hainareo ve firy ny fanolanana afaka elanao amin'ny fiainona fotsiny ny tenin'ny fanamasina aminao? Aza mandeha any. Efa tany ianao nanao zany, niodina 3 taona fa aza mandeha any fotsiny. Aza manao izay fehezana olona. Fa ny olona tsy tianao zany rehefa mifehy azy ianao. Fa meo fahafahana ny olona mba hanao ny safidiny sy ny fahadisoany. Ajaho ny zon'ny olona amin'ny maha izy azy. Ny olona rehetra tsy voatery hitovy aminao daholo. Ampio ny zanakao mba ho tonga arak'izay ilan'Andriamanitra azy ho izy, fa aza manao izay hahatonga azy ho arak'izay ilainao azy. Menary mamela heloka aingana, aza dia mora tezitra. Manana karazana fianarana 4 isak'izany zavatra zany. Fa manao izay hanomezana anareo lesona aingana hoe raha te hiaraka amin'Andriamanitra nareo dia misy zavatra mila hovainao zany. Raha te hiaraka amin'ny tenanao ianao dia misy zavatra mila hovainao. Ary raha te hiaraka mandeha amin'olona ianao dia misy zavatra mila hovainao. Ary ny ankamaroany ilana hovaintsika dia toetra daholo. Dia ny fomba fisainantsika, fomba fijerintsika ny olana zao. Tena tsy azo fiadanana mihitsy ianao raha tsy manana faharetana aloha. Ka mandra-piasa an'Andriamanitra amin'ny ray amin'ireo zavatra ireo dia misy hafa koa izay mifandray amin'izany. Tsy azo fiadanana isika raha tsy manana fifehezan-tena. Tsy mba hanam-paharetana izany koa isika raha tsy manana fifehezan-tena. Dia ny faharetana araky ny haintsika dia mety ray amin'ireo zavatra tena mampifanamby mihitsy, indrindra ho an'ireo karazan'olona tahaka ahy, satria za tena kinga mihitsy. Manapa-kevitra aingana, ty olona mihetsika aingana. Tadin'Andriamanitra ho aingana. Andriamanitra tsy tady zany fa izy koa mahalana no aingana. Ary mazava ho azy izy tsy mba maika amin'ininy zany. Jakoba 1. Eny ary. Hitako fa mitsikianikany dia tsara nongongonina. Manana hafatra betsaka fa tsy amin'ny fotoana betsaka fa hitantsika izay zavatra atao eto. Jakoba 1:4. Ataovy io fifaliana avokoa. Toy ny hoe fifaliana tsy ombotratra. Raha hiaran'ireo karazana fankapana sy fitsapahana isan-karazany ianareo. Zany akory tsy midika hoe ataovy mampifaly zany satria tena tsara, fa ataovy fifaliana zany satria noho ireo zavatra ho azonao avy aminy raha mianatra ny fomba andehana amin'izany tsara ianao. Rehefa mandalo fotoan-tsaratra ianao ka mbola mitoetra milamina ihany, mitombo ianao. Tena mitombo, fa marary ny mitombo. Fa rehefa mitombo iny ianao dia manana sehatra vaovao ny amin'izany rehetra zany. Dia lasa manan-javatra tsy afaka esoriny devoly aminao ianao. Zany mahatonga antsika manajanona ny fivavahana ho an'ny zavatra tsy mahafinaritra hiala amin'ny fiainantsika. Dia mila milaza isika hoe Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Kristy ilay pampahery ahy. Za mino fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa, ary raha izany ho amin'ny fiainako dia tiako ny ampiasanao zany dia mba hanao ahy hamoaka zavatra avy amin'izany. Atao vola tsara noho ireo zavatra nandalovako. Mifanamby aminareo mba hitady zavatra ao amin'ny Baiboly, izay nivavahan'i Paoly apôstôly ho an'ny kristianina mba ialany amin'ny olany. Fa tsy mahita ianao, tsisy zany ao. Nivavahano azy ireo dia mba hareta ninona mitranga amin'ny toetra tsara foana. Tsy azo olona hitehaka amin'izany a. Na dia reto mitambatra reto aza tsy mitehaka amin'izany. Haiko fa zany hoe azoko zany. Haiko ny fihetseham-pontsika mikasika izany zavatra izany.
fa rehefa niatrika izany mihoatra andray mandeha ianao dia ianareo fa marina ny ary Andriamanitra manana fomba fanaovan-javatra dia sika koa mazava ho azy ary amin'izay misy azy satria izy koa tsy anovany sainy. Andriamanitra tsy manafaka antsika hainga zany fa ataony tsikelikely zany. Dia tsikelikely foana fa misy fomba roa iasan'Andriamanitra. Dia mora sy tampoka. Voalohany aloha izy miasa miadana. Dia rehefa mihevitra ianao fa tsy hanao ninona tsony izy dia tampoka eo ianao mahazo fitsarana. Ary le tampoka ny tena mahafaly, tsy inonao zany izay nataon'Andriamanitra. Fa ny atongavany eo dia tena ela tsikelikely. Mampalahelo milaza azy fa mino fa marina izany. Betsaka ny kristianina tsy mba miafara amin'izany hoe fandovana ny teny fikasan'Andriamanitra izany. Mandovy izany ara-dalàna izy satria noho ny rano Kristy. Fa ny hoe tena mandeha amin'izay tiany Jesosy andehanantsika, tena vitsy raha pitaina amin'ny isa izay mety izy. Ireo tena mandeha amin'izany satria izy tsy mandeha amin'izay tiany andehanana marina mba ilay karazan'olona izay tian'Andriamanitra ohatry zareo marina. Ataovy io fifaliana rahalahy rehefa latsaka anaty karazana fakapanahy ianareo. Anano antoka fa ny fitsapana dia manaprofo ny fivoahan'ny finoanao. Firy aminareo ny malala fa ny fitsapana dia mamoaka zavatra. Fa miteraka fiaretana zany dia famafisana ny faharetana. Hitako fa nitondra zavatra betsaka zany avy ato amiko mialoha natokavantsika tamin'izany. Dia izao ny fomba tiako anazavana zany amin'ny olona. Zany vokatra zany dia any anaty lalin'ny fanahinao any anaty lalinao indrindrany. Zany lalandrindra amin'ny natioranao, ny sainao dia any Kristy no tokony hipetraka sy velonao. Dia zany zavatra tsara rehetra zany io tahaka ny masomboly, fa manana fanahy koa ianao. Zay no mahatonga ny ao an-tsainao afaka hivoaka eto izay ahafahana mahita azy, fa ny ainga avy tamin'izany fanahy zany aloha ny tsy voaomby sy ny tsy azo ahodina. Ka ny zavatra mitranga voalohany rehefa misy fanerena mahazo anao dia misy zavatra mipoaka mitady hivoaka avy amin'ny fanahy. Dia rain'Andriamanitra, zany ray dia tsy famaly aminao. Raha ohatra ianao mihevitra fa hifamaly aminao dia tsy maintsy horesiko foana ianao raha zany ny zavatra farany tsy maintsy ataoko. Marina e. Sendra voadona ianao tany amin'ny grande surface teny amin'ny kesy, fa ina manjoanao ianao ve adaly e. Nefa ianao manana ilay famantarana be Jesosy amin'ny akanjo laza hoe za dia kristiana, za dia kristiana, za dia kristiana. Marina e. Eny tompoko ny fitsapana mitondra zavatra betsaka avy ato amiko efa fotoana maro. Raha te hivoatra sika dia mila manana an'izany. Mila mianatra sika fa hoe Andriamanitra matetika mamela tranga ny zavatra amin'ny fiainantsika izay tena sarotra ho antsika na koa ny fahavalo. Mitondra olana dia Andriamanitra tonga dia manafaka antsika amin'izany avy hatrany fa misafidy ny andry fotoana ela izy. Satria mikajy izy hoe raha tena tsy mahay tokoa sika nalany tena antsika amin'izany korotana izany dia mety hahatsara antsika mijano amin'izany ela kokoa. Firy aminareo no mahatakatra hoe raha isorinareo amin'ny zavatra rehetra izay lalovany zanakareo dia tsy mba hiana zavatra mihitsy izy zany. Betsaka amin'ny olona antsika ny firontsika satria isika tsy mankatoan'Andriamanitra, tsy manao izay asaina ataontsika sika dia zay isika no manokatra varivaranao ny fahavalo fa tiantsika loatra Andriamanitra. Izy tsy hamelany devoly andresy eo amin'ny fiainantsika izany raha miazona ny finoantsika aminy sika, fa izy koa dia ampiasa ny fanaovany devoly ezaka hanimbananao dia ampiasa izany aminao izy mba hanao fahamatorana sy fahanarana an'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Firy aminareo zao samy teny fa marina raha milaza hoe ny ankamaroany tena ny anaranareo mikasika an'Andriamanitra dia ny anaranao tamin'ny fotoana tsara. Nisy olona zao ny teny tamiko androany, olona izay tena kaiky mihitsy zany. Tao anaty tranga sarotra tamindray tamin'izany ny tanora fa
io olo io tena nanakaiky an'Andriamanitra mihitsy ary vao maika nalalan'Andriamanitra tamin'ny fomba kaiky kokoa ny enim-bolana farany teo. De izy hoe iza moa nahalala fa ity zavatra ity tondra ho akaiky an'Andriamanitra kokoa. Fa tena faly mihitsy izy ny amdiany miaraka amin'izao. Mahateo ty kokoa mihoatra ny nahitako azy taloha. Fa matetika sika tena mila manana olana ela kokoa mba tonga antsika andeha lalina amin'Andriamanitra. Azon'izay valiny ilaitsika. Amen. Fa ny Baiboly milaza hoe rehefa maharitra ianao, rehefa tonga amin'izany teboka hoe tena maharitra izany marina ianao dia tsy ho tsy ampy nininina izany. Na haniry nininina. Ho feno sy hitobaka tanteraka. Inona no afaka ataony devoly aminao rehefa tsy afaka ataony tesitra ianao? Rehefa maharitra tanteraka ianao, ny devoly tsy hanana fifezana anao zany. Ianao zany tena ho tahaka ny hoe andona azy tsara ianao. Andrera-teny eo ianao. Hainareo ny dikany hoe miharitra midika zany hoe maharitra noho ny devoly ianao. Misy olona eto zao manamboatra sainao fa ianao dia hiharitra noho ny devoly. Marina e. Rehefa mamboly ny finoanao ianao ka ampianao faharetana zany dia matetika ianao mahazo taona vitsy akory aza ifoazanao sy atorianao fotsiny fo ianao dia matory alatsinainy, talata, larobia, alakamisy, zoma, sabotsy, lahady, alatsinainy, talata, larobia, alakamisy. Rovian'Andriamanitra, rovina, nahoana Andriamanitra, nahoana. Zao ny zavatra tian'Andriamanitra ataonao. Amboleo ny finoanao. Ataovy matanjaka ny fonanao dia ny tsara izay zavatra ho lazaiko, ankafizo ny toeranao eny an-dalana eny amin'izay ho aleanao. Za manana fanambarana ho ataoko, tsy tokony andry ny zavatra rehetra eo amin'ny trangam-piainanao ho tanteraka ianao vao anomboka hankafy ny fiainanao. Tonga dia afaka atombokao zany, zaho. Ny olona rehetra eo amin'ny fiainanao tsy voatery ho tanteraka ho anao vao hankafiziny izy. Afaka mankafy ny tenanao ianao. Na manahoana fetra ny famatoranao. Amin'izao aloha, afaka mankafy ny voninahitra izay misy ianao fa manovantsika amin'ny voninahitra manka amin'ny voninahitra Andriamanitra dia ankafy izay misy ianao zao. Fa raha nametra ny tenanao mba hamaky toko 2 amin'ny Baiboly isan'andro ianao dia vavaka 10 minitra dia ankafizo zany. Fa hitombo ihany. Mbola hitombo ianao. Andovan'ny teny fikasan'Andriamanitra ny Baiboly milaza fa mila finoana sy faharetana sika. Finoana sy faharetana. Ny finoana tena mora kely mihitsy ho ianao hoe Andriamanitra zany mivavaka sy matoky anao ty fa ny faharetana miandry dia toetra ny Sahana, Sahatoetra. Za mino fa mangata-javatra amin'Andriamanitra sika dia avy eo izy mamela antsika iandry dia izay miandry izay no mizaha ny toetra antsika. Ijerena raha tena maritra tokoa sika mba hanan'ilay zavatra izay angatantsika men'Andriamanitra antsika. Marina eo averiko indrazany indray zany fa tsy tiako soazonareo. Hebreo 10:9-10 fa tokony hanana faharetana nareo mba azonareo izay lazain'ny teny fikasana fa miara-miasa tononkambana zany. Mamela ny finoantsika sika Andriamanitra mba mangataka anao izao amin'ny fiainako. Zavatra manaraka hitranga dia zao iandry ianao dia atsiaro tsisy nininina. Matetika azy ianao toreny hoe vao maika meratsy ny zava-misy. Dia vola anao izay amin'ny tananao, anao izay ilanao amin'ny finoanao sy ny fifonanao izy fa ny lana lazainao dia hoe Andriamanitra dia miasa. Andriamanitra miasa. Tsy haiko hoe ahoana ny fiasana hoe rahovina no avy ny fitsaharana fa mivavaka ampinoana ary za mino an'Andriamanitra miasa. Mila lazainao injato isan'andro zany. Andriamanitra miasa amin'ny fiainako. Andriamanitra miasa eo amin'ny zanako. Andriamanitra miasa amin'ny arabolako. Andriamanitra dia miasa. Za tena mino fa Andriamanitra miasa.